Mba jerenareo solombavambahoaka lany ao amin'ny boriboritany voalohany ireo vahoaka fa misy mandrava ny tany izy ireo lasa aty aminay tsy lany ry zareo no mila vonjy hoe hafatra ity namana ity. Nisy ihany koa ny lozam-pifamoivoizana izay hitantsika amin'ity sary ity ka ho lazaintsika ato anatin'ity video ity izany zavatra rehetra izany fa mialohan'ny hilazantsika izany dia abonné alohan'ny chaîne antsika, indrindra azadino ny manao j'aime ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany zavatra izany mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin'ny resaka ataontsika amin'ny masoandro nakia ndao ary. Mazava sy mahitsy moa ny hafatra izay nomeny kandida solombavambahoaka laharana fahatelo tao amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo. Ny hafatra izay nalefany ity moa dia miantefa tanteraka amin'ny solombavambahoaka lany ao amin'ny boriboritany voalohany. Toy izao moa ny hafatra mahitsy sy hafatra izay mazava nomeny ho an'ny solombavambahoaka izay lany ofisialy. Mba jerenareo solombavambahoaka lany ao amin'ny boriboritany voalohany ireo vahoaka fa misy mandrava ny tany izy ireo. Lasa aty aminay tsy lany ry zareo no mila vonjy hoe hafatra ity namana ity. Izay moa ny hafatra izay nomeny dia tsy maintsy mampilaza anareo ato anatin'ity chaîne ity zahay ny amin'ny zavatra rehetra misy sy ny zavatra rehetra miseho ao anatin'ny tambanjotra antserasera, indrindra ny zavatra miseho manerana ny nosy rehetra eto a Madagasikara. Hidirantsika ny manaraka izay hidirantsika dia toy izao. Rehefa nanao fialantsiny ny tao amin'ny fanamafisam-peo ny amin'ny resaka tsy fahatombanana sy ny olana ara-teknika dia namaly avy hatrany ny eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara ary toy izao ny valiny izay navoakany izy ireo. Raisina ampitiavana sy ampankasitrahana ny fialantsiny noho ny olana ara-teknika nandritra ny lanonana nanamarihana ny fetim-pirenena lasa teo. Izay nataony tompon'andraikitra ny fanamafisam-peo hoy ny avy ao anivon'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara. Izany moa ny valiny izay navoakany izy ireo, noho izany dia raisina ampitiavana raha araka izay navoakany ny ao amin'ny anivon'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara. Iny moa ny mikasika ny resaka hiram-pirenena izay tena niteraka resabe ary be pitsikera sy be ny menimenina moa iny resaka iny ary efa niala tsiny ny tompon'andraikitra tamin'izany. Hitantsika moa ny fialantsiny izay nataony ampabe maso, iny ihany koa ny valiny izay nataony ny eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara. Hilazaintsika manaraka dia resaka tany mihitsoka moa izy ity. Efa fantelony nihitsoka ity toerana ity ary izao mbola mihitsoka izao ihany. Ilay tany fasika amin'ny faritra adventista ambadika ny phase 3 any amin'ny fokontany Ampamakiambato commune Rarala Fort-Dauphin moa ity toerana ity. Trano anankiroa izao ny simba tao ary zato-tafo eny ambany no efa dobon-drano. Hialana amin'ny loza dia tokony samy mandray ny andraiky ny rehetra hitady vahaolana mba tsy ho tampohin'ny loza sanatria. Izay moa ny zava-misy koa dia tsy maintsy lazaina satria zavatra tena tsy latsa-danja izay zavatra izay ary zavatra izay tsy azo atao ambany zavatra ihany koa. Noho izany dia mahafaly anay ny manambara zany ianareo, indrindra ny mampahafantatra zany ianareo rehetra tokony ahafantatra, indrindra ny tompon'andraikitra rehetra moa io ny vaovao misy. Noho izany dia tsy maintsy zarainay ato anatin'ity chaîne ity mba ho hitan'ny rehetra izay tokony hahita azy. Zay moa ny resaka tany mihitsoka, ndeha isika iresaka kely ny mikasika ny fanadinam-panjakana BPC. BPC Mahajanga moa dia nizotra ampilaminana ny andro voalohany tamin'ny fanadinana BPC ho an'ny faritra Boeny. Mitotaly 7,100 ny mpiadina izay mitsinjara amin'ny ivontoeram-panadinana miisa 4,0. Raha ny fanazavana nentin'ny talem-paritra ny fanabeazam-pirenena dia afaka 8 na 10 andro aorian'ny fanadinana no ezana hivoaka ny valim-panadinana. Mbola zay BPC zay hatrany no hiresantsika dia misy mpiadina vahiny miisa 4 miatrika ny fanadinana, misy ihany koa kandida manana fahasembanana miisa 13 ihany koa miatrika izany fanadinana BPC izany. Noho izany dia ampahafantarina ihany koa izany zavatra izany satria izay ny zava-misy eto amintsika koa dia tsy maintsy lazaina. Ny BPC any amin'ny faritra Boeny kosa dia 7 taona ny zandriny indrindra ary 17 taona ny zokiny indrindra amin'ireo mpiadina. Fa ny BPC any amin'ny Sisco Toliara voalohany kosa dia 7 taona ny zokiny indrindra ary 13 taona kosa ny zandriny indrindra. Koa dia ampahafantarina koa izay zavatra izay mba ahaizantsika ny zava-misy marina eto amin'ity Madagasikara ty ny mikasika ny amin'ny fanadinam-panjakana. Fa ny BPC any amin'ny Draine Vakinankaratra kosa dia 8
efapolo taona ny zokiny indrindra ary 7 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina. Aleo ajanonantsika ny mikasika an'izay BPC zay fa izahay dia mirary soa ho an'ny mpianatra izay hanala fanadinam-panjakana BPC mba hahazo fahombiazana ary indrindra mba ho afaka soamantsara amin'ity fanadinana ity ary Andriamanitra ny hitantana anareo rehetra ka hahatonga anareo ahazo izany fahombiazana izany. Resaka lozam-pifamoivoizana indray no ilazaintsika manaraka. Fiara fitaterana tata avy any Antananarivo hidina ho any Tolagnaro no niharandoza teo amin'ny tetezana miala ny tanànan'ny komina ambanivohitra Lalanindra ny maraina teo. Raha ny vaovao voaray dia manodidina ny 12 ireo naratra izay efa samy nahazo fitsaboana avokoa ary noentina niakatra tao Betroka hanohy ny fitsaboana kosa ireo izay hita fa voamafy raha araka ny fampitam-baovao hatrany. Ny fanazavana voaray ihany koa no nahafantarana fa kodiarana afara tamin'ny ilany havanana no latsaka voalohany ka nitarika ny loza. Tsy nisy kosa ny aina nafoa tamin'ny ity lozam-pifamoivoizana tata ity koa dia arabaina tsy maty fo amanena ireo izay niharandoza ary marary fahasalamana ho an'izay mbola manaraka ny fitsaboana. Ampitsikitsikina hatrany no hanambaranay ianareo rehetra ity atsaran'ny lalana misy eto a Madagasikara ity. Toy izao moa ny atsaran'ny lalam-pirenena fa 17 lalana mankany Faravangana, Vondrozo ary Ivombe sy Ihosy no hitantsika amin'ity sary ity. Tena tsara tanteraka ny lalana ary isaorana manokana ny fitondram-panjakana satria Madagasikara tsy maintsy mandroso ary Malagasy tsy maintsy tafita satria tena tsara ity lalana hitantsika ity any amin'ny lalam-pirenena fa 17 lalana mankany Farafangana, Vondrozo, Ivombe ary Ihosy. Ny mpanenjika tijoro afara ary ny mpaniratsira dia tsy maintsy manaratsy fa tsy mba mahita ny zava-bitany ireo fitondrana fa ity lalana ity izay tena tsara indrindra fa ny olona mahita ty ratsy kosa dia olona efa tena tsy mahita ny zava-bitany izy ireo fa tena tsara tokoa ity lalana ity. Ireto sary hitantsika ireto dia sarin'ny prefektiran'ny Toliara nandritra ny fananganan-tsaina izay fanao eo anivon'ny prefektiran'ny Toliara isaky ny alatsinainy voalohan'ny volana tahaka izao no nanararaotra ny saotra ireo mpiara-miasa amin'ny prefektiran'ny Toliara Ratovelo Aubin Thierry. Amin'ny navitana soamantsara ny fetin'ny 26 Jona 2024 tonga niatrika izany fananganan-tsaina izany ihany koa ny lehiben'ny distrikan'ny Toliara faharoa sy ny mpiara-miasa amin'ny sy ny aviao amin'ny sampandraharaha miandidy ny asa sy ny asam-panjakana. Ny hamaramparana antsika azy dia resaka vaovao mampalahelo. Tsy hita popoko na teliny rano ny zandaro roa lahy rehefa niampita lakana ho any Anivorano. Avy namita iraka tao amin'ny tanàna tany Ambodiaramy komina Rerala Lafanasana izy ireo no izotra doza izao. Voalaza fa tamin'ny 5 ora hariva izy roa lahy no namonjy lakana somary efa maizimaizina ny andro sady efa nihanahery ny rano satria nisy nirotsakorana tamin'io andro izay nivoahan'ny loza io. Nivadika arak'izany ny lakana ary niezaka namonjy azy ireo ny mpanamory saingy tsy afa nanoatra noho ny fisamboaravoarany rano. Natao ny fikarohana nandritra ny sabotsy alina manontolo ary mbola nitohy izany hatramin'ny alahady hariva saingy tsy mbola hita ireo zandaro ireo. Izay ny zava-misy koa dia mampafantatra izahay ato anatin'ny ity chaîne ity. Zay koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo rehetra izay niheno nihagitra ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato. Zay fa tsy atao lava ny resaka metra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao velomo.